Ny 1 marsa sy ny 2 marsa zany io omaly sy androany no mankalaza ny taom-baovao malagasy isika rehefa avy niatrika ireo fombafomba samy hafa entina manamarika ny andron'ny taom-baovao malagasy nandritra ny tontolo andron'ny 1 volana marsa mandramaraina dia androany kosa no nanatanterahana ireo lanonam-pankalazana samy hafa tena ambondrabibiteny araka izany no ambom-pionan'ny malagasy tao anatin'izay fankalazana ny taom-baovao malagasy iravaka n'Andriamanala sy Mira Samuel. Itataratra tamin'ity andro ny taom-baovao malagasy androany 12 martsa 2024 ny foto-kevin-dehibe iorena ny soatoavana malagasy. Niatra tokoa ny fampiavana tamin'ity androany ity noho ny fisian'ireo sokajin'olona maro sy ireo mpanao politika avy amin'ny firehana nanotrina ny fotoan'androany raha ny fanazavana. Novozina teto fa ny taom-baovao malagasy dia natao ho an'ny malagasy rehetra ary tsy hanavahana ny foko na saranga na ihany koa antoko-pinoana sy antoko-pivavahana izany. Amin'ny mahandro ny taom-baovao azy dia misy ireo fombafomba atao alohan'ny taom-baovao malagasy. Malagasy ine tsy terena mihitsy iavana raha mijery tsika tony fahagola dia alohan'ny ankalazana ny taom-baovao ny fandroana isataona dia misy ny atao hoe fidiovana. Ny fidiovana io na purification dia midika hoe alohan'ny ankalazana ny taom-baovao malagasy dia tsy maintsy misy ny fifamelan-keloko na pardon mutuel, fifamelan-keloko amin'ny ankonana vady zanaka sy ray aman-dreny, fifamelan-keloko eo amin'ny mpiara-monina raha nisy disadisa tamin'ny vady tamin'ny ray aman-dreny tamin'ny fianakaviana tamin'ny mpiara-monina ary fifamelan-keloka amin'ny vahoaka sy ny firenena. Iray ihany ny taom-baovao malagasy raha nafanazavana teraka Ambohidrabiby sy ny trano koltoraly malagasy. Raha ihany ny fankalazana ny taom-baovao malagasy no 12 martsa. Fa kosa zany izany iarahan'ny malagasy rehetrarehetra na izy amin'ny fikambanana fa kosa no ny antony satria ny alatsinainy sy atalata 12 martsa dia mianjera amin'ny fotoana fiasana dia misy fikambanana mamelo maso anao fankalazana raha ny hoe tsy fankalazana mahafinaritra koa hoe fanamarihana ny fankalazana amin'ny sabotsy fa 15 sy 14 martsa zao eny Ambohimanga satria niaraka amin'ny fampidinika izay misy olona manko tsy afaka nanatitra ny fankalazana fa 15 martsa dia amin'io zany no ahitany ka ny zavatra ho aseho zany dia ny zavatra hitantsika teto Ambohidrabiby sy teny Andohalo hiankalazaina amin'ny volana aogosta na novambra kosa zany dia ny alamady be io zavatra hafa io satria manko ny alamady be zany dia fankalazana fahatsiarovana ny nahaterahany neny be raha navaliny nanjaka tsy mitovy amin'ny andriny izay ataony olona bien zany. Tsy finoana na fivavahana amin'ny sampy akory ny taom-baovao malagasy raha ny fanamarihan'ny komity mpikarakara teto fotoana ifampirariana soa noho ny asaramanitra tahaka izao ary natao ihany koa hitrotroana-bavaka ho an'ny firenena. Raha ara-tantara isan'ny tendrombohitra tsy azo idivirany Ambohidrabiby satria dia teny ny angan'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ny andron'ny Rahalambo. Manana ny tantarany manokana ihany koa i Ambohidrabiby. Tokony marihana amintsika hatrany isan-taona fa manana ny tantarany manokana ity Ambohidrabiby ity ary manana izay ifandraisany amin'ny fiangonana. Fa indry dia nisy rova teto Ambohidrabiby ary maharova azy dia mikabary ny mpanjaka eo ambony ny vatomasina mandrakariva izy no mikabary ary io vatomasina izay mikabary ny mpanjaka io dia ao ambany ny fototry ny pilipitra ny efitsika Ambohidrabiby. Zany hoe raha ny mpanjaka no mikabary teo fa iny dia Andriamanitra no mampita ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny alalan'ny mpamompony amin'izao fotoana izao. Atao aoriana ny fandretana ny afo tsy maty ny 12 martsa lasa teo izany hoe omaly izay niainga teto Ambohidrabiby dia nampiretana ihany koa ny teny anivon'ny ravohitra hafa toy ny teny Andohalo, i Mery Manjaka eny hatrany ivelany aza dia tany Montréal sy Paris izany. Nisy ny alina 12 volana martsa lasa teo ihany koa ny totorepiky ny taom-baovao malagasy. Androany dia nisy kosa ny fafirano, ny tatao ary ny zara asina ary ny afara tamin'ny hira gasy nafanaina ireo tarika fandadazy zany.